tsy azo atao manafom-bava ny député tsy azo atao zany tsy mbola nisy zany tato tsy indrindra ty loi de finance tsy mbola nisy zany hoe manafom-bava ny député zany samy solotena mba ohatra sika tsy olona roa no iprésente ny vahoaka malagasy toto manahy ny vahoaka malagasy satria rehefa mandinika tsara an'ity loi de finance ity zahay ary nitondra ny hevitra zahay avy atao fanohera mba hampihenana ny fahantsany malagasy satria betsaka loatra ny hetra ny foronina vaovao ato raha ohatra ka tsy misy fanotsiana amin'io zavatra angatainay zay tsapanay fa isy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka tsy zavatra maro nangatainay io mba zavatra fitatsika fa tsy fila voatsiary fa tena hisy impact amin'ny vahoaka ka raha tsy isy fanitsina tompoko le izy dia ambaranay fa manotra tanteraka anty loi de finance ity izahay sono tompila magasitraka tompoko va mangataka atsika mba hotony ao anatin'ilay ajefitra misehatry ny fitantanam-bola dia sehatra misy mpanaramaso iresapirenena ao anatiny sy rahantsika amin'ny ivelany amin'ny mpiara-monanatoka tsy manana eritreritra ny anafina ninina aminareo mihitsy ny ministera ny toekarena sy fitantanam-bola amin'ny findramam-bola atao eny anivon'ny banque fa akoatran'io dia misy ihany koa ny any amin'ny contrat d'assurance mbola tratratratra vita tao anatin'ny LFI 2025 hoe no isan'ny voakitika ao anatin'io resaka io koa ny resaka contrat d'assurance ny ao anatin'ny LFI moa zany dia mahita hatrany amin'ny 116 milliards d'ariary any vola mety ho tafiditra anatin'ny kitapam-bola mikasika an'le TVA any amin'ny 15 milliards d'ariary any mikasika ny contrat d'assurance ny tena mahatonga ny olona dia fa maninona ny solombavambahoaka tsy ny adefitra tsy nahatsapa ve ny amin'ny fitraikanyio resaka hoe mesure inflationniste ane zany rehetrarehetra zany ianao moa isan'ny tena mikirakira ihany koa lafi ny toekarena io zarefa dia eto ianao zany lo manoloana an'le izy voalohany loha dia miresaka lalàna mifeny teti-bola sika sy mifitantanam-bola mpanjakana na ny loi de finance zany ny LFI 2025 dia miresaka ianao hoe parlementaire indrindrindra zany député ataoko mahitsy ny resaka safidy ny gasy io ny gasy no ny fidy an'io na mifomba hoana na fomba hoana nalany azy safidiny gasy io ary tsorona ny marina fa raha miresaka majorité tsika tsy majorité andeha hiado any tombotsoany gasy zany ny ao amin'ny assemblée nationale aloha tonga dia ahitsy ny resaka dia fa rehefa ny tombotsoany zareo ny voakitikitika ina moa zany tena mba olan'ny député tao niditra miaraka amin'ny ministère ny finance tao ohatra voalohany aloha sy ady na ena be zay fa ny faharoa natao folo le assistant parlementaire misy dia misy anakefatra tsy payen'ny fanjakana hatramin'izao dia menomenona zareo manina ny olona nay tsy payenareo ny volana zany ny zavatra manirana ny député antsika eto sy le hoe fa manina zay ny terenareo andeha andoha vola be 6 millions d'ariary par mois inona ty traitina 4 hoany misy député zara fa mandray vola fa député manam-bola eo dia député pibizina na député manao marché public na député manana fandrarana manokana fa raha député tena hoe tena miservira vahoaka dia le andamin'ny teny sy ny sisa ao ny raisiny tsy tafavoaka no zany député soumis reo tsy député afaka mijoro zany reo zay nge lefy zay nefa ndehany dia moamoany ambadika ny akamarony zany hoe zavatra tsy misy mahagaga zany zavatra zany nefa zavatra hain'ny firenena zany izy anao ohatra raha resaka LFI hoe tsy manao LFR zany tsy manao LFR na ny adevitra io zany mangina zao le base tuliard hatramin'izao ane tsy misy loi makasika ny grand investissement minier ny LGIM zany tsy mandeha asa zareo zany mety hoe hiditra hoe anao le convention d'établissement takany natao tany amin'ny QMM ohatra zany fa na izany zany raha misy io vola tokony ho azo amin'ny base tuliard io zany le anaovana social le hoe tokony raha vao mivoaka le certification nefa ilalàna zay ny fiaina dia mivoaka le certification dia tokony mahazo amin'ny 40 millions de dollars tsika tokony misoratra ao anatin'ny loi de finance inge zany hoe misy vola hiditra ohatra zao mitrosa hafa tokony hoe misy tsisy rehefa tsy manao LFR anao dia tsisy dikany daholo ny adevitra hafa dia io le resahanao teo nefany zavatra zareo tamin'ny LFI zany hoe efa zatra manao fomba nrazina loatra zany hoe atsakany tany ane dia manangana fotsiny
de fampijery hoe izany tsy nanangana fa tsisy adihevitra mandeha ny asa-mbo mierany ekena zany zavatra zany fa ny asa-mbo mierany efa manana ny deba ny asa-mbo mierany hoe ty de ty ny atao tiakano tsy tiakano le zavatra no zany zany a raha miteny an'izany tsika zany de zao adihevitra ka atao zay a fa tena zay le zava-misy hoe tsy manana vina na manana hampopo andeha hiady ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka maronisa ny olona ny fidin'ny vahoaka isolo tena azy hiady ho anazy zay a fa efa zay e tokony hovaina aloha ny anarana am'ty mandana ankiray ty tsy solo mba fambohoaka reo fa ny fanontaniany olona zany de hoe inona ny hofiatraikany satria ny fampitambaovao nataon'ireo fikambanan'ny banque zany de hoe hiatra manomboka rapitso 1er juillet fa rétroactif moa li zany a hatrany amin'ny fiandohan'ny volana janoary tamin'ity taona ity am'ireo zanabola de tena ny fanontaniany olona ny saramba be ny olona zany zay tokony atakatra mitondra fanazava ihany ny gouverneur amin'ny banque fohy be a mitondra fanazavana ihany reo ataontsika hoe miezaka mandamindamindra raha fa ny fanontaniany olona maty zany zao mety manditikireo de inona ny tena ho fiatraikan'io zany eo amin'io toka hoe fiainana kapobe ny amin'ny lafin'ny toe-karena fandrarana mety tsotrana lehibe impliqué ao anatin'le izy ihany moa zany atao hoe groupement na patronat zany ny GM fivipama idinika mikasika an'lizy fa ny olona zany saramba be ny olona zareo zany mikasika an'lizy inona no fiatraikan'io raha sarambaben'olo no resantsika voalohany aloha zany a ny sarambaben'olona zay mikirakira ny volan'ny banque zany a dia tena misy fiatraikany be amin'ny fiainany le satria de za aloha zany a le zanabolan'ny banque te Madagasikara tena nisy ny ambony indrindra efa ambony zany le izy ary nampiakarina zareo 12% zany de hitanao zany zay zavatra de raha zay zany izy a de nampina raha ataontsika zany hoe ino moka nanao ohatra zany ny gouverneur amin'ny banque fohy be de natao naporiporiny le izy a fa tokony tonga de le tena izy no nomeny ohatra zany hoe tahaka ny hoe manao zany mitsinjara zany a mizara tombotsoa zany zao a ny banque sy ny fanjakana zay ny fanjakana efa mahazo tombony amin'ny banque de mbola mizara tombotsoa indray zany izy zany zao hoe tahaka ny natao zany hoe tonga de ampiakaritsika ohatra ampiakaritsika 15% na 18% ny zanabola de anay raha ohatra zany izy 18 anay ny 15 anareo ny 3 zay zany izy toy zay zany izy fa lalaovanao anatin'le hoe am'le valeur ajoutée zany le zavatra zay no zany misy fiatraikany any amin'ny malagasy akapobeny zany zay zavatra zay satria miena ny vola eo kirakiraina ampelantanana zany de mitombo ny vola alaina aminazy zay zao ny akapobeny fa fiatraikan'zay ihany koa zany ho an'ireo orinasa madinika salasalana na reo mpindram-bola zay manefa vola amin'ny banque tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiakaran'ny vidim-penany zany zay zavatra zay satria tsy maintsy anetsina an'io io le ataontsika hoe tatao zany izy de misy fiatraikany zany zay ohatra nefa nentsika zany le tahan'ny inflation efa ambony be ny tahan'ny fantrana mialalina zany le fantrana ty Madagasikara de zava-dozy zay fa ho an'ny fanjakana izy mahazo tombony satria voalohany aloha vokatry ny olona ara-pitantanana an'io tsy afaka manome chiffre tsika sy mba tsy ho diso fa manana faharefonana faiblesse amina recette fiscale nge zao ny fanjakana am'izao volana tapataona zao de lasa zao zany izy lasa voatery zany fanjakana mitady loharanobola nefa ny olana zany vokatry ny fanomezana vahana namanamana zany hoe exonérenao zay exonérenao ary misy olona mety hoe olona mandraraha lehibe no tsika manao système déclaratif amin'ny resaka hetra zany de manao déclaration ambany amin'ny vola miditra ao aminazy nefa toe-kareny mandeha be ny anazy le fanjakana marefo am'le izy de lasa mitady fomba zany ny fanjakana ifampararahana ahafahana mampidi-bola ho an'ny tenany fa io moa zany amin'ny mahalalana anazy de lalàna izy lalàna ho an'ny 2025 de rehefa tsy nanao fanitsina koa tsika de hiatra io fa matoa zany tsika manitsy mafy sy manindra mafy ny député teo iny de tokony vorona député aloha hoe tsy miteny tsika hoe tsy ampiarina io fa tsaharo aloha de mitady fomba ny fanjakana ahafahana mifampiraraha amin'ny banque rehefa avy eo satria izy nanao an'io zany fa ho ampiarinao io zavatra io am'ty rapitso 1er juillet zany ny fiatraikan'izay zavatra zay eo amin'ny fandrarana isy orinasa fisanasanatsy ny vava miteny anao déclaration hoe fahity
zay zany le zavatra misy de ahoana zany zay firy ny olona maty am'zany akoatra ny orinasa efa mikatona ny asa tsy misy eo indrindra matsiny le izy zarefa satria miresaka famoronana asa ny tsika moa zany ny idee ny fampiasam-bola vahiny mbola azo lazaina fa ambany ihany miohatra amin'ireo firenena aty Afrika nisy ihany koa reo karazana hoe hetsika samihafa zany natao tany Dubai zao le farany teo le misy an'le hoe business forum ohatrany tsy nahinona akony firy hoe inona moa zany tena akon'le izy ohatrany nakany rodorodo fa ohatrany mitsaitsaiky zany ny fiverenana avy any reo ataontsika hoe ny jirama moa zany zao io koa zao ny zavatra misy satria isan'ny lafy ihany ny herinaratra eto amintsika miohatra amin'ny any amin'ny toerakafa manaona mety ho farisina satria miresaka an'le hoe le assiette fiscale teo anao zany le fampiasam-bola vahiny mahasarika vitsika sady tsy mahasarika satria mety mijery an'izany koa akoatra ny instabilité politique moa zany ny mpampiasa vola hoe ao Madagasikara hoe mba mety mahasarika ihany sa mety vomay ho isatra taloha moa zany ny fitondram-panjakana ty tamin'ny premier mandat teo le nisy hoe fifanarahana tamin'ny Rothschild and Co tsy fantatra tsony izy hoe inona mba vokatra azy tao anatin'izy fa betsaka ihany vola satria manakarama cabinet lehibe ohatran'ireny tsy vitana hoe amin'ny énekizé je t'aime fa tsy maintsy misy sarany lehibe zany zareo fa ka zay le fanontaniana petraka somary lafiny économique ihany le raha miresaka attractivité aloha ianao raha mitaha amin'ny arena misy eto Madagasikara fantatry ny olona de milendalenda tsika ny vahiny zany tadidio tsara fa zany orinasa Energy Fuels zany zay nividy ny base tuliara zany tamin'ny orinasa australienne Base Resources dia orinasa angeza be zany ary efa tena misoratra amin'ireo orinasa voasokatso ngeza indrindra efa hatramin'ny resaka kirakirana énergie nucléaire zany uranium machine zany de manao an'izany noho zany zany tsy hoe andeha anandrakanina andreo aty zany moko le fomba fiasa minina zany misy orinasa madinidinika salasala nitakany hoe junior zany de manao le fikarohana izy aveo izy mitady orinasa ngezangeza kokoa de iny zao rehefa niala tany amin'ny toliara sainy tsy izy de nifindra atao amin'ny Base Resources io de lasa no zany matomaka aty zany reny de tetenanao hoe mahasarika zany tsika noho ny arenantsika fa ny fisarihana ndray hoe isika le misarika mihitsiny no tsy maharesy lahatra ny olona amin'ny fomba fiasa atsika zany zay ny fandovana tety lasa fomban-drazana lay maika loatra atsika maka commission misy mpanelanelana firy eo ohatra exemple reny ro mivosy reny reny hoe ohatra tena reny nasehon'Andriamanitra ny ariary teo mihitsy le zavatra zany amin'ny fomba fanao zany hoe mampiasa anarana boss de maka commission de tiananao de tianana hatramin'izao zao tsika makasika ny resaka tsimororo zany de zay le olana atsika zany mijanona le orinasa zany lasa rouillé ao ary le fitaovana zany amin'ny farany zany noho zany zany raha mahita an'izany ny vahiny de lasa miaotra izy hoe ahoana moa zany zay andeha hoany ianao raha miresaka orinasa Gemfield tsy niresana teo reny orinasa tena zay ny anglisy ny amerikana zany izy ao anatin'le Five Eyes moa zany le maso anankidimy eran-tany ny amerikana ny britannika ny canadiana ny australiana ny New Zealand zay le izy de reo zany sérieux rehefa manao zavatra ary zay mahatonga andreo misy an'le hoe MSP resana teo nidirantsika ty zany le Mineral Security Partnership hoe tsy maintsy miantoka izy aloha ny fangarany ranony asany ary manaja mipetraka le fanjakana fa ajaina koa zay fenitra takiny zay hoe tsy milamila hoe tia ny dipany sy ny tariny zany fa miasa zay de tena hoe tombony ho an'le firenena zay ny nahatonga anay hoe mijoro hoe alefaso le dinika makasika ny base tuliara satria tsara izy nosa zany resaka fisarihana zay zay ny olatsika tsika zany lasa ohatrany hoe tia zavatra tselitselika ny sonomako tian'izany meny 4-4 ianao tena tsara fa sao amin'ny tanana fa saika nanao vakansy tany Chine daholo ny akamaroan'ireo député any amin'ny toerana misy fitsandrana atao sinoa fa le ry mihitsika nakany Chine miaraka amina mambra na gouvernement sy ny sisa zany koa kinga be amin'ity selfie ty de ohatrany hoe ny olona mamaky an'izy rehefa avy eo hoe kahita be ka io koa mety hoe ny ranona pango koa mety tsindromanitra de alolo raha raotra aloha so de ataonao amin'ny archive any fa very la iPhone rehefa avy eo de alao atao hitan'ny olona fa zay zavatra zay zany tiako resana hoe zany miresaka zany zany tsika ahafahantsika manova famindra ahafahantsika manome antoka ny malagasy manome antoka antsika samitsika zany de ahafahantsika manome antoka an'ireo olona mpiasa vola ty ihany koa satria ny olona atsika zany tena zay mihitsy hoe zay antoka zay tsy ananan'ny olona zany zay zavatra zay fa maika loatra tsika andray ny volany de aveo tsika ihany rehefa aveo nefany ny mamorona olana hana savoritahana an'le olona mpampiasa vola ary hitan'ny olona fantany olona ke zany hoe ny zavatra ny lavinao ekenao tapaka ny zavatra ny ekenao lavinao tapaka ohatran'io zavatra tuliary ya anaraka doka kely tsika aveo fa tsy maintsy apetraka aminao ty fanontaniana ty aloha apetraka kely satria anao moa zany fianaratsoa
de tonga de mitamberina atao tsaina avy atrany mihitsy ireo tetikasa samihafa zany fianaratso pôle urbain efa taona vitsivitsy lasa maromaro ihany zay resana pôle urbain fa aloko ianao mihitsy satria anao miaina sy manaraka an'le izy oatoerana mbiaizy io resaka pôle urbain io zany satria raha tia Tananarivo zay tana masoandro avy eo ndray moa le izy mbola misosoka le misy an'le ry vato ndray rehefa avy eo fa ny fianaratsony mba resana satria mba te hainao azany koa zany olona mety ratsiratsika moa lalana any amin'ny RNC teo aloha to de mety tsy tonga any toerana fa mbiaisa zany io zany zao inona vaovao zany niakatra ty zany tena reraka moa zany ary ny tena niotsakotsana mihitsy miaraka amin'ny trépidation sisy fa rehefa tsy nanao an'le io ne isika ihany ngeny vafandriky ny ataotsika tsy nanao an'le entretien périodique tsika zany de satria le volan'ny entretien routier tsy hita hoe nakaiza tanatin'ny taona maro de lasa sairany lasa miaenjana be zany zao ny asa satria lasa lava be zany zao le ao zao zareo manao terrassement sisy zany lasa lava be de miamitombo zany koan'le zavatra de rehefa mitombo ny koan'le zavatra de fantatsika nefa hoe ny fanjakana malagasy tsy manana fahafahana manamboatra lalana zany fa ny atsika zany entretien alaina am'le solika iny zany le fond d'entretien routier zany le fer fa le tena manamboatra lalana vaovao tsy vitatsika no zany zany rehefa mahita lalana vaovao amboarina iny tsika zany ohatran'io banque mondiale union européenne sisisa zany dia trosa zany zay de rehefa mitombo zany le zavatra atao de mitombo ny kohany de mila mafantatra zany malagasy hoe mitombo koa ny trosa alohantsika vela koa zany resaka RNC iny fa nyresaka fianaratsoa anao matsikaritra ny ao fianaratsoa fa tsy de miresaka momba ny fianaratsoa loatra zany depuis za tsy lany député ny antony misy fotoana misy nysoratra masina moa mitena zany misy fotoana anginana misy fotoana itenenana de avelako mihitsy le fianaratsoa aloha tsarainy nataony sy ny tantarany sy ny fotoana de anao moa zany miteny an'izany hoe zavatra misy moa zany de zao foana ny finiavana tsara ny nofinofy tsara daholo ny nofinofy ny tenen'ny président de république tao fianaratsoa ary za mba te hihino an'le nofy